Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un site animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Miverina toa nisy ataona mialohan'ny sy ny vanaretina Covid-19 ny andro ny alatsinainy Pasika androany. Saika feno mpitsangatsangana avokoa ireo toerana malalaka sy voatokana ary ireo toerana mivoaka an-tanan'Antananarivo. Hatramin'ny maraina, maro ny olona safidy ny andeha tongotra hamonjy ireo toerana hitsangatsanganana. Anton'izany fa avy ny taksi be niasa androany. Tsy mahasarika ny mpandeha sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena fafito ny aire de repos eo Ambalamanaka. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo fiara-mijanona na isakafo izany na makaina fotsiny ihany. Velotaraina manoloana izany ireo mpandraraha manofa ny toerana. Marisika iraisam-pirenena nateo izany fampitandremana nataon'ny filoha Ukrainiana omaly manoho ny fanafiana ihany ny Rosianina nandritry ny alina. Mahery ny 700 ireo toerana no kendren'ny Rusia ny tarohana bomba. Nadine Revetra. Finaritra tompoklasy tompobafy fotoana vaovao eto amin'ny Kolodeveka Manazanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao dia miverina toy ny isa-taona. Mialohan'ny sy ny valanaretina Covid-19 ny andro ny alatsinainy Pasika tamin'ity androany ity. Saika feno mpitsangatsangana avokoa ireo toerana malalaka sy voatokana ary ireo toerana mivoaka ny tanàn'Antananarivo. Abraham Randriamanana. Niavaka ny alatsinainy Pasika teto Andrenivohitra tamin'ity taona ity raha mitaina ny 2 taona lasa nisy ny valanaretina Covid-19. Maro ireo mponina nivoaka nitsangatsangana tamin'ireo toerana malalaka teto Andrenivohitra toy ny Tetsy Analakely na nolona ny lapan'ny tanàna. Tany Apitatafika, tany Atangaina Apitatafika, Naingy tany Valo. Satria mitondra ilay ankizy betraka dia tsy manam-bola dia aleo aty fa aty tsy dia mandany vola fa rehefa mijery artista dia mananina be mandany be. Maka sary dia mitondra ny ankizy mijery an'ilay rano. Dia aveo mankany tanana renina dia mihinam-bary dia aveo mody. Ankoatra izay, maro tamin'ireo mpitsangatsangana ihany koa ny kasamonjy ny zaridainan'Ambozatovo androany maraina saingy ny hidiny teny an-toerana. Nisokatra kosa izany ny atoandro. Programanay androany tonga ankizy aty Ambozatovo. Dia tonga aty nefa an'izay mety mivavahady. Tsy maintsy hoe misakafo ety fa tsy hitanay intsony izay andeha. Izay zao efa teny anosy dia efa midy koa ny eo programa mihitsy satsia hoe entiny akaiky. Izay menakavy kely mihitsiny. Mbola miandry eto aloha tsisy ho alefa rehefa tena tsy hita izay anina dia eo mamela tsalamba aloha ho aiza indray a. Toy ny isan-taona, toerana isan'ireo be mpisafidy alana voly sy tsangatsanganana mandritra ny alatsinainy Pasika ny etsy amin'ny parka botanika Tsimbazaza. Nisokatra avokoa ireo vavahady fidirana teny an-toerana ary boka mpitsidika nandritra ny tontolo andro. Saika tsangatsangana izay dia izay menakavy kely zokanay dia zanako dia zandrinay. Tamin'ny efa ela ihany aloha izay nilahatra tao fa ilay fidirana tamin'ny 12 izay nilahatra tao dia tafiditra tamin'ny 12 sasany. Tsy fanao isa-taona fa tamin'ny timba hoe andeha kely voaka aty Tsimbazaza fa ilay confinement foana dia tsy nandeha. Izay zao avy misakafo dia andeha hijerijery biby tondra ankizy ihany dia mody rehefa avy eo. Ny olona aloha tena maro be, tena betsaka mihitsy fa nezaka ny fo maraina ihany nakaty nefa zao vao tafiditra dia. Maro tamin'ireo mpitsidika ny parka Tsimbazaza tamin'ity anio ity ny safidy nijanona ary nitondra sakafo atoandro teny an-toerana. Izay moa tsy nanana programa firy fa hoe andeha ho aty hitondra reto ankizy reto aty Tsimbazaza izay dia izay mirahavavy no nandeha. Izay mandeha fa tamin'ity taona ity izay zany taty Tsimbazaza ny safidinay. Ny sakafo nataonay zany atao amin'ny vary nanao vary izay. Dia ny lokanay akoho saosy. Dia nitonja izay misao, misy atody. Dia nitonja jus kely zany izay. Dia izay
tsy dia misy fanomanana firy moa zany fa kely izay kely ihany nentinay mba miala ny andavanandro zany fa mba hafa mihitsy le mitsangatsangana. Itsy ankilany ahitana mpitsangatsangana ihany koa ireo faritra manodidina ny renivohitra toy ny Tetsy bypass nisy ireo karazana lalao samihafa teo koa ny manodidina ny Rokadiarivo. Alohanay aty dia mba tsy mifanisika amin'olona be dia be any amin'ny ville le aty mihitsy amin'ny mahafinaritra. Mitondra zaza mandehandeha dia mba hoe ety kosa mba akaiky ny trano tsy dia mandany vola koa fa mbo mampifalifaly ankizy. Saloha nandeha alavitra ihany fa manina moa le mbola resaka le nisy an'le Covid teo dia tsy mivoaka mihitsy dia zao vao mbo hoe afaka mivoaboaka dia hoe aloha izay akaiky ihany. Ny lama amin'ny ankapobeny ny alatsinain'ny Paska teto Andrenivohitra sy ny manodidina tsy aivona misy 5,700 ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisim-pirenena naparitaka teto Andrenivohitra nandritra ny Paska sy ny alatsinain'ny Paska. Izy ireo izay nandrina ny fifamoivoizana sy ny fanaraha-maso. Vahoaka maro no tonga namaly ny antsony ireo mpikarakara fampisehoana teto Andrenivohitra sy ny manodidina tamin'ity androany ity. Mpikarakara mpanakanto mpijery samy hita afa-po avokoa. Everishar. Na tsy mbola mivenina amin'ny laoniny aza ny fikarakarana fampisehoana isan-tsokajany indrindra anatin'ny fety toy izao. Vahoaka maro no tonga namaly ny antson'ireo mpikarakara raha ny teto Andrenivohitra androany. Nafana araka izany ny ambiansa tamin'ireo toerana maro nisy fampisehoana ny arana tamin'ny mpanakanto fanta-daza eto Madagasikara. Ireo vahoaka maro tonga namaly ny antso samirery. Na velom-bola mpanakanto tonga ny akatsehatra ihany koa ny fionana tamin'ireo mpankafy azy. Taorian'ny taona maro tsy nisy nietsika noho ny amena ara-pahasalamana izay nandrara ny etsika nandritra ny rotoana mahery. Mpanakanto, mpankafy hatramin'ny mpikarakarany seho samy ravo avokoa. Maro ny olona nafinaritra ny fety hita hoe faly le olona nanomanana an'le fety tao anatin'izay roa taona izay koa izay tsy afaka niasa ihany koa dia zao vao mba miverina tsikelikely zany amin'ny sehatra ny fikarakarana fety zany ka dia makasitraka makatelina ny olona rehetra izay namaly ny antso sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ihany koa. Afa-po be mihitsy satria efa ho taona tsy nanaovana an'le izy dia serina mba nisy an'le izy dia afa-po be mihitsy dia makambiasa tsara. Izay efa mianaka zao niaraka nandehanaka aty jery fety androany natokana hoe tondana vady aman-janaka ny androany. Mahafinaritra ny fety dia tsy misy adiady dia normal fotsiny izay ihany. Na izany na tsy izany mbola manaitra ny fitondram-panjakana mahakasika ny fijerena ny lafin-javatra. Azo hanohanana azy ireo ny mpikarakara hetsika isan-tsokajany. Isan'izany fitadiavana ny marimaritra iraisana mahakasika ny abalaina azy ireo, indrindra manoloana ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny maraina teo moa dia maro ny olona nisafidy ny andeha tongotra hamonjy ireo toerana hitsangatsanganana. Anton'izany moa ny fahavitsin'ny taksibe niasa tamin'ity androany ity miantarandrianaivo. Lalam-baovao Mahamasina sy ny maro hafa rakitr'olona ny teny an-dalana androany. Antony, saika nandeha tongotra avokoa ny fianakaviana maro namonjy ireo toeram-pitsangatsanganana androany. Zaho tsy zafikeliko avy eny Ampefiloha Ambodirano. Mandeha Tsimbazaza. Mandeha tongotra, tsy nahazo bisy. Tsy mandeha kalaika izy ny jerenako. Mba te ahita izy, efa niomana. Fa raha mahita tôbila dia mandeha. Le efa napozina, le tôbila, le tsy ahita. Le isa taona tsy mety tondra zafikely ray aty.
dia afa nanoka eo amin'ny 50 eo aloha izay mena mba atao mahafinaritra ilay zavo kely kosa tia nahita izy zany hoe hivelan-tsaina satria raha teknôlôjia tsy mahita fianarana ilainy io zay zany ny tandrony bebe afana manaritra io zay dia nandeha tongotra hatraty zay zao avy any Tosika dia mba hitsangatsangana andro fitsangatsangana ny andro dia mbo mandehandeha zay zao misy 7 mianaka miaraka amin'ny 7 sasany zay ny angatany dia zao mety eo amin'ny 10 sasany io hitsangatsangana mbo fitsangatsangana ny andro dia mandehandeha eo any ranona Masay any sisy mibisy ny andro bisy zay saika andeha any tany Vodovoro zay saika andeha any Avato zay tsisy bisy fa dia manariva andro fotsiny sisy zay dia efa avoky zay dia mody reraka ihany fa maka ambiance dina koa zay mety andeha tongotra ka raha misy mibisy dia mandeha bisy moa misy ny ambava dia mandeha taxi avy eny anosy zato zay mipetraka dia andeha tsangatsangana zay mba hitondra ny ankizy mitsangatsangana amin'izao andro fety zao andeha tongotra fa tsisy bisy tamin'ny fola zao niala tena trano adin'ireo sasany zay miala lolo fotsiny rehefa mody amin'ny arivo eo any amin'ny 4 eo mety mandeha tongotra ihany raha tsisy bisy kely izy amin'ny andro fety dia mba voaka kely miala mahazatra fotsiny satria ny ankizy amin'ilay miasa zany dia zao mba rarotina koa satria tamin'ny heritaona koa tsy afaka mivoaka ny ena avokoa araka izany ny fiara fitateram-bahoaka ny Asandroany isan'izany teto amin'ny zotra 144 mampitohana Ambohimahitsy sy Analakely iny saika ny 20 isanjato ny taxi be miasa eto ihany no ny Asandroany ny ena aloha raha ny tena marina 20 ny bisinay dia 20 ihany ny asany androany ny fiara miasa aloha tsy mitombotsony fa nanao spécial reny dia aller retour moa reny dia tsy maintsy manao récupération izy rehefa hariva fa neto zany mpisy tana eto aloha zany efa hitanareo zao fa malalaka fa tsara bien servir amin'ny fito sasany anay vao mijanona etsakilany nalalaka re tsy nisy fitohanany fifamoivoizana ny tontolo androany teto an-drenivohitra tany amin'ireo lalana mivoaka an'Antananarivo renivohitra ankilany no nisin'izay fitohanany famoivoizana izay ny ariva ako ny fetin'ny Paska izay hatrany dia niavaka ny Star Store izay nikarakarain'ny orinasa Star tao Antsirabe etsika ara-javakanto sy kilalao maro isan-karazany moa no hita nandritra izay etsika izay fanandina. Anisan'ny tena nahafantarana ny tanàna Antsirabe rehefa Paska toy izao dia ny Star Tour izay karakaran'ny orinasa Star eto Madagasikara. Roa taona izay no nangina tanteraka ny Star Tour no toetra raha ara-pahasalamana no lalovan'ny firenena. Etsika ara-javakanto sy kilalao maro isan-karazany no hita nandritra ny etsika ho fanomezan'ny orinasa Star fahafapo an'ireo vahoaka Antsirabe sy ireo olona tonga avy any amin'ny faritra hafa. Niavaka izany tamin'ity taona 2024 ity ny mpikarakara. Anisan'izany ny fampiratiana ireo vokatra vaovao izay novokarin'ny orinasa. Eo ihany koa ireo kilalao mbola vaovao an'ny mponina eto Antsirabe ary farany fanabeazana ireo vahoaka hiaro amin'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiasana ny kopa-kelatra izay toerana fanariana ireo tavoahangy plastika ahafahana manodina izany ho lasa zavatra afindray. Lohany aloha efa misy indray vokatra vaovao izay nivokarin'ny orinasa Star tao anatin'izay roa taona izay mbola tsy hita amin'ny mpanjifa dia anaovana animation eto toerana izy izao. Anisan'izany voalohany dia ny Gino dia ny Doppel ihany koa ireo vokatra anankiroa ireo zany anaovana animation ery amin'ny kermeserie dia misy kilalao vaovao ihany koa no entinay anisan'izany toro mécanique punching ball sy ny kilalao kermesse dia mbola tsy tena nampiseho tety taloha. Aorianan'izay misy ihany koa ilay kopa-kelatra moa zany dia etsika anankiray izay entin'ny Star anaovana ny fanadiovana zany igerena ny tavoahangy plastika mba tsy ho arian'ny olona eny an-dalana ilay izany fa atao anatina daba anankiray manokana izay ahafahana rehefa avy eo manodina ilay plastika indray anaovana zavatra hafa. Tsy fandalovana ity koa zany dia fotoana anankiray ahafahana manamafy an'ilay hafatra hoe tavoahangy plastika antsika re tompoko rehefa avy ampiasaina arina ao anatin'ilay baka kolekta kopa-kelatra. Mpanakanto maro no tonga nandray anjara tamin'ity Star Tour izay natao teto Antsirabe ity ary naharitra 3 andro. Hipoka olona tanteraka manoloana ny gara na ireo ankizy na ireo olon-dehibe dia tazana tetỳ avokoa. Afa-po izay mpikarakara hoy izy ireo ary maro ireo vahiny tonga teto sy nanjifa ireo vokatra ny orinasa. Faly dia faly aloha izay voalohany indrindra satria tanteraka ihany ilay izy na dia somary nanano sarotra kely ary nikarakara an'ilay etsika ity fa
faly ihany koa zay satria maro dia maro ny olona efa nanomboka omaly ny tonga teto nijery an'ilay fampisehoana mandray anjara mikilalao sy amin'ilay animation consommation izay karakaranay any amin'iny avenue rehetrarehetra iny ka miala ery amin'ny impérial ka hatrety dia faly zay satria fanena indray zany ty sy mimana. Amin'izao alatsinainy Pasika izao dia mbola ao anatin'ny famaranana tanteraka ny Star Tour ny eto Antsirabe renivohitra, lamina amin'ny ankapobeny fizotry ny hetsika ary efa hita tena toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana. Tahaka mazatra tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny aire de repos ambala manaraka eo ihany koa momba ny fifananana basketball Africa League. Rehefa avy maizina be izany Marco boum mangina be izany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty resaka ino fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isanandro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Vereto amin'ny fampalalam-bavao isika dia tsy mahasarika ny mpandeha sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena fafito ny aire de repos eo Ambalamanaka. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo fiara-mijanona na isakafo izany na maka aina avelo taraina manoloana izany ireo mpandraraha manofa ny ao toerana ivy Richard. Ito ny pekatelo amin'ny 200 ny lalam-pirenena fafito misy ny aire de repos Ambalamanakana. Tafiditra anatin'ny toerana no safidiny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra. Nametrahana foto-drafitrasa goavana ho an'ny mpandeha sy ny fiara mampiasa ny lalam-pirenena fafito. Toeram-piatsonana goavana afaka andraisana hatramin'ny fiara vaventy. Toeram-pisakafoana, fivarotana isan-tsokajiny hatramin'ny vokatra avy eny an-toerana sy ny manodidina. Toeram-pilalaovana ho an'ny ankizy tazana eny avokoa. Na efa niodina hatramin'ny taona 2024 tany ho any aza ny aire de repos. Tsy mbola mahasarika ny mpandeha sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena fafito ny toerana hatreto. Velotaraina manoloana io ny mpandraharaha indrindra mivarotra mampiasa ny toerana. Indraindray mba misy ihany, indraindray dia efa taontaona ny 20 ihany, misy dia maraina komatsy misy sakafo maraina misy sakafo maraina dia maraina koatra mba misy ampatirany amin'ny jusqu'à amin'ny 5 eo. Rehefa matoandro amin'ny rehefa mety ny tsena dia misy amina 20, rehefa mety ny tsena dia izay da 7. Dia manahoana ny box avy efa manofa ihany ao anatiny. Mbola olona eto tanàna eto zany ohatra ny vidividy sendra misy mandalo tapaka. Tanàna aloha tsy dia misy dia hoe parazara hoe sabosy. Indraindray zany elanelanandro mba misy ihany fa tsy mba mijery fotsiny. Dimy aire de repos apetraky ny fitondram-panjakana ankoatra ny ao Sahamamby amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny eto Ambalamanakana raha iverenana. Isan'izany ny Awitas Bonglave, ny Anne Bejoboka, Sofia Menabe sy Antsiranana. Efa nanaovana etude avokoa izay tsy mbola nanomboana ny asa araka ny angom-baovao mahakasika izay. Raha nitsikahatra amin'ireo aire de repos roa nanomboana ny tetika asa.
tsy mbola tenin'izay ny filan'ny mpandeha sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena hatreto. Ny fandriam-pahalemana sy ny fanamboaran-dalana no tokony afanganina. Mifampitehany lalam-pirenena fahafito izay mihamafy hatrany arak'izao aseho an-tsary zao. Ireo rehetra ireo no antony fanontaniany maro manao hoe mifanaraka amin'ny laharam-pamena ve ny fitondrana sy ny fanatanterahana ny tetikasa isan-tsokajiny eto an-toerana. Aiza ho aiza ihany koa ny mahakasika ny etude atao amin'ny tetikasa toy izao mba ho tetikasa mipaka sy misy ankom-bivatana amin'ny mpampiasa lalam-pirenena no hatsangana fa tsy ho investissement à fond perdu toy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vonina hanampy an'i Madagasikara amin'ny fanamafisana ny traikefa mahakasika ny manodidina ny sehatry ny harena kibom-tany ny firenena iraniana. Izay no nisongadana nandritra ny fitsidiana ara-pomba mpanajana ny minisitra tompon'andraikitra ny farany herinandro teo fanampanazavana. Ambony be ny fahaiza-manaonry zareo amin'ny lafiny fikarohana dia maromaro ny zavatra ny dikevitra teto na ny resaka lapideria manitona ny zareo ny vaton'ny Madagasikara, resaka lapideria tsy le pierre précieuse araka lazainy teo tsy ny vato sarobidy fa reny ornemental reny fa amina teknôlôjia ny lalam-barotra koa ambonin'izay dia zay no ohatr'izay no ny dikevitra teo fa ny betsaka moa izy satria manitona azy avokoa na ny fifanampiana satria manko ao anatin'le hoe coopération sud-sud te hanampy ny Madagasikara izy eo amin'ny lafiny fahaiza-manao sy koa ny lalam-barotra amin'ny sehatry ny harena kibom-tany. Fahaiza-manao anatin'izany zany ny fikarohana sy ny fitrandrahana amin'ny alalan'ny coopération sud-sud zany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia lalao roa indray no tanterahana androany alina tafiditra ao anatin'ny fifananana basketball Africa League. Isan'izany lalao an'ny club Petro de Luanda sy ny Espoir Africasa eo ihany koa lalao eo anan'ny FAP sy ny Cobra Sport. Abraham Randriamanana. Mamarina ny ronda faha-efatra riditra amin'ny ronda faha-dimy androany ny fifananana basketball Africa League. Raha iverenana ny lalao farany nisy ny sabotsy lasa teo niondrika tamin'isa 2-1 ny club an'ny Espoir Focas avy any RD Congo nanoloana ny Zamalek avy any Egypte. 7-7 sy 9 kosa ny isan'isa rahan'ny Petro de Luanda avy any Angola tamin'ny club an'ny FAP avy any Cameroun ny sabotsy teo. Manoloan'izany tafakatra anatin'ny play-offs ny club an'ny Petro de Luanda raha toka miankina amin'ny fandresena androany ny fiakarana ho an'ny club an'ny FAP. Raha toka tsy nisy ny fifananana omaly, itoy androany ny lalao anatin'ny basketball Africa League 2024. Ny voalohany amin'ny valora sy sasany alina eo anan'ny Petro de Luanda avy any Angola amin'ny Focas avy any RD Congo. Ny lalao faharoa kosa amin'ny 12 alina ora eto amintsika ifandonan'ny club an'ny FAP avy any Cameroun sy ny Cobra Sport avy any Soudan Atsimo. Tsy ahivina, azonao ataony manaraka ny fifananana basketball Africa League 2024 amin'ny alalan'ny Telma TV. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nateo azy ny fampitandremana izay nataon'ny filoham-pirenena Ukrainiana omaly nanao ny fanafiana ihany ny Rosiana nandritry ny alina mahery ny 700 ireo toerana no nikendren'ny Rosia ny daroana bomba fanadina. Sesesy ny tifitra sy ny daroka bomba ny Mariupol. Taori ny fanambarana nataon'ny filoha Ukrainiana ny amin'ny tsisy ny fifanarahana amin'ny Rusia intsony raha toka mbola manohy ny famonoana ireo sivily sy miaramila any an-toerana ny Rosiana. Tsy nisy ny fiovana fa nitoetra ny fanafiana nataon'ny Rusia any an-toerana sy amin'ireo tanàna manodidina. Amanjato ny bomba nipoaka ohatra tamin'ny alina ka hatramin'ny androany maraina. Na eo azy izany, hatreto mitohy ny fanoherana ny Rusia ataon'ireo miaramila any Ukraine. Ny antsony tokony hanampianatra ny fitaovam-piadinana toerana ankilan'ny Ukraine. Nanamafy ny teniny hatrany kosa ny filohany an-toerana ny tsisy ny fifanarahana intsony amin'ny Rusia raha toka mamono hatrany farany ireo miaramila any Mariupol izy ireo. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatonao vaovao tamin'ity androany ty ankatranao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.